Merci président. Merci président. Merci président. Anao kofa mandeha ty matetitetiky maro mandehandeha malakilaky fagnamboarana lalagna aminay aky zany ka inarina zany anao mba ho tonga matetitetika aty amin'izay malakilaky izy tonga marantsetsy izy koa mavaratra zagny atsika malakilaky izy tonga maralambo izy koa andeha agnatsimo koa atsika zany zagny ny fagniriana zany monsieur le président magnaraky zagny raha as fifandifian-javatra izy ty nitondra anaragna boulevard de la marine taloha tagny mampitongavany teto amin'ny toeragna misy atsika ty satria nisy rond-point be teto ozy ny mpahetantara dia rehefa nitarigna izy nandeha jusque amin'ny Miu Club takagny tam 1957 dia niovana boulevard de Gallieni efa tafara tam 1960 vao natao boulevard Ratsimilao azafady zay lay tantara araka ny filazan'ny mahay tantara fifanivinan-javatra angambany fa nagnano extension izy ty tonga tary dia mbola orinasa kolasy fogna tam 1957 amizio io mbola orinasa kolasy fogna koa zagny namita anazy io 2024 ty fifanivian-javatra ve sa karakory izay ny teny avy aminay aty fisoragna fankasitrahana fa tsy dia olo mahay miresaka loatra mankasitraka atsika jiaby tonga i fety ty tsy vitany aketo fa mbola andeha atsimotsimo akao atsika folakandro akagny ke magnentigna atsika tsy aby sahady ho mariky mbola fisorantsika ny président ary mariky fandraisantsika ny fotodrafisasa vaovao apetraka amitsika aketo za tsy dia mahay poésie loatra karaha iry beny tanàna fa rangalary kely imiami ko malatsary amin'ny Tour Eiffel hony a rehefa tonga ny Paris fa rehefa tonga tamatavy kosa malaka sara miami misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy Andriamatoa gouvernoran'ny faritra Atsinanana misy toerana tamin'ny lahateny sy afatra namiany teo iny. Ny ray aman-dreny dia tsy ny ray na ny reny ihany fa tokoa ny zama sy ny zaina. Ka ny zaman'asa androany dia ny ministera ny asa vaventy izay magnoloana antsika eto ny minisitra mitarika izany. Koa magnasa anao mpanajana Andriamatoa minisitra andramby ny fivolagnany. Andriamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Isika loholon'ny Madagasikara sy solombavam-bahoaka tonga marobe manatrika etoana. Isika namana mpikambanao anatin'ny gouvernemanta ary ianareo manamboninahitra civil sy miaramila amin'ny laharam-boninahitra misy atsika aby. Tompolasy tompoko vavy. Afaliana hatrany Andriamatoa filoha no andraisako fitenenana rehefa mitokana zava-bita toy izao itsika satria nanao toy vakana izany fitokanana izany raha nanomboka hatrany amin'ny RN9 RN44 pont Mangoro fanolorana ny pont eo Manandona ary ity androany ity dia fitokanana ny boulevard Ratsimilao détail technique fotsiny nahazo toromarika avy aminao ny tenako Andriamatoa filoha tsy maintsy hanamboarana farany zay malaky ity boulevard Ratsimilao ity mizara fazy anankiroa moa boulevard Ratsimilao ny fazy voalohany dia ity nataon'ny kolasy Madagasikara mirefia 750 sy 1000 metatra ny 200 sy 1000 metatra am'izany dia natao tara zay hitatsika vita tsara dia tsara io misy ihany koa ireo lampadaire zay napetraka misy 90 isa izy ireo ary nanatanterahana ny asa Andriamatoa filoha dia tao anatin'ny 7 volana. Ny tapany faharoa dia ny
mirefy efa 120 metatra ihany koa ary efa eo andala mpanatanterana ny asaka ho vita tsy ho ela izany asa izany. Pirofo zao Andriamatoa Filoha fa tsy mitsahatra ianao miezaka manasony vahoaka malagasy, manasony Madagasikara ary manapirofo hatrany fa ianao dia tompon-daka aty Afrika amin'ny fanarenana fototra. Tsy ho lava resaka Andriamatoa Filoha fa efa liana ihaino anao ireto vahoaka maro be vahoaka ny Toamasina ka dia ho ajanoko atreo ny fandraisako fitenena makasitraka makatelina tonga. Fankasitrahana no atolotra ho an'Andriamatoa Minisitra tamin'ny lahateny nataony takeo iny. Ankehitriny isika dia manasa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara handray ny fitenenana. Ya tompoko klasy tompoko vavy, ao ianareo tompon'andraikitra ambony izay voatendry voafiditsy eto amin'ny firenena. Ao ianao Andriamatoa filoha-hevitry ny antemeran-doolona, Ramatoa filoha-hevitry ny antemeram-pirenena, ianareo parlementaire rehetra, loholona sy solombavambahoaka. Ao ianareo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernementa. Ao ianareo gouverneur sy ianareo be ny tanàna izay hitako maro dia maro koa tonga eto, fa indrindra ianareo vahoaka ny Toamasina, ianareo rehetra izay tsy nalavitany tonga miara-mifaly, tonga miara-mifety hitokana an'izao foto-drafitr'azy zao ho mariky ny fiarabana, ho mariky ny hafaliana dia asitsika tehaka siorakokaka marobe tompoklasy tsy mitsahatra isika ny manorana, manangana, manarina foto-drafitr'asa. Tsy mitsahatra isika mitady vahaolana, mitondra vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia gaga ianareo hoe fa ahoana loatra, inona loatra ny ao anatin'ny président fa tsy mijanona mihitsy izy. Dia ny atao anatiko dia tsotra, ny fitiavana ny malagasy, ny fitiavana ny tanindrazana, ka na misy sakana na misy tsikera, tsika tsy maintsy mandroso tsika tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandroso Madagasikara populaty. Ekena sa tsy ekena? Asotehaka mabe raha ekentsika zany. Jerenareo tsara ne, vomaly izahay no tany a Genève. Androany izahay alina be ny tonga, ary zay nisokaka anareo nahandro satria tena miazakazaka isika. Efa alina be, efa maraina vao matory. Androany zao tsy maintsy tonga ny Toamasina satria ato apoko miraikitra, ato apoko mivoaka ato anito Toamasina dia tonga etika androany satria maro loatra ny zavatra atao, maro loatra ny fitokanana foto-drafitr'asa tokony ho atao soa apetraka eto amin'ny firenena. Rehefa tany Genève, ina moa natao tany Genève? Tany Genève dia misy ny organisation ionivon'ny Nations Unies izay mampiroborobony ny sehatra tsy miankina sy ny araka économique. Maro ny filoham-pirenena aty Afrika, fa ny filoham-pirenena malagasy no ananorata ny taratasy manokana hoe mba tianay ianao monsieur le président, raha mba ianao no manao ny kabary manamarika ny 60e anniversaire ny Comité. Tiako lazaina aminareo fantatry ny zao tontolo zao, ny programme atsika, ny fampandrosoana atsika apetraka, fa indrindra ny leadership atsika manerana tany dia mihaiko fa hoe zany filoha malagasy zany sady manana ny vina ny tia tanindrazana ary tsy maintsy ampandrosany Madagasikara. Ekena sa tsy ekena? Ao anatin'ny volana vitsy tapaky ny taona enim-bolana zao no nanomboantsika ny mandat, enim-bolana. Fa miteny aminareo fa
manomboka izao a afangantsika accélérétsika ny fampandrosoana ny ty Madagasikara ity alaitsika amin'ny fepetra rehetra ametrahana an'ireo planina rehetrarehetra fa eto dia efa miteny kosa nefa ho an'ireo zay mitamatama ho an'ireo zay tsy maharaka ritona tsy afaka hitarika anareo afa mialatsiny aloha to dia mijanona ekena sa tsy ekena tsy misy tsony ny excuse eto fa zay tsy mavita dia midina ekena sa tsy ekena zay mavita ihany miakatra ekena sa tsy ekena vity ny fividianana solombavam-bahoaka ary miandry isika pitonina zay vokatra ho avoaka ny HCC eo ary eto dia efa miteny koa fa ny safidim-bahoaka tsy afaka viraviraina zay ny zavatra lazaiko aminareo ka dia efa miteny sady ireo zay manana pikasana anao zavatra hafa fa tsy misy fampandrosoa reto raha tsy milamina manontany tsy misy fampandrosoa reto raha tsy ajana ny safidim-bahoaka ka dia miandry isika vidy zay proclamation officielle ho ataon'ny HCC zay mazava ho azy rehefa misy ny fividianana solombavam-bahoaka ohatran'io a dia io ny mamaritra ny force politique izany manana ny maro anisa zay manana ny maro anisa noa manolotra ny prime ministre zay ny ray faharoa zay manana maro anisa no mandrafitra ny ao anatin'ny mpikambana ny gouvernement noho izany eto dia efa miteny sady araka ny teneniko to mila miasa aingana isika ary tsy mila excuse intsony a amin'ny fitavozavozana sy mataraiky ny asa rehetrarehetra zay atao mila ohatra ny anaovantsika nyty lalany ity ty lalany ity dia tonga teto a nametraka ny fanamby hoe tsy maintsy votaina alohan'ny fankalazana ny fety pireneny 26 juin ity lalany ity dia ny zavatra mitranga androany vita ny lalana mandroso isika ary mitokana ny lalana ohatra n'izay ny anaovantsika ny fampandrosoana ny fireneny mba ame tantara kely a ity boulevard Ratsimilao ty a dia mame endrika ny tanànany Tomasina miova tanteraka ny tanànany Tomasina zao mandeha amity ianao tena misy fierté manokana mihitsy hoe zany ka le plus grand port de Madagascar zany ka manana boulevard mendrika sy manara-penitra ekena sa tsy ekena asotehaka mafibe araiketsika zany tokolatokolato tamin'ny 1986 tamin'ny taona 1997 no apodika ity lalana ity nandalo teto tamin'ny mandat voalohany hoe mba tiako hity zany boulevard Ratsimilao zany dia ozy izy ny tompona andraikitra teto monsieur le président aza makany ianao fa ahoana hoa feno tsy lazaiko le fiteniny tanova fa feno maloto any ozy izy ka so dia manitsaka minina any ianao dia ozy izy za hoe za tsy matahotra minina fa aloha mba handeha dia jereny fa nandeha tamin'ity tokotrotrany aho ozy izy nareo fa tsy afaka nandehanana feno fako feno loto feno olona nanao maloto tamin'ity lalana rehetrarehetra ity ary tamin'izay ary moa dia maromaro reo tompona andraikitra mipotra mihitsy ny lerany hoe zay aloha hijanona tsy navita nandeha hatramin'ny farany fa zany ataoko hatramin'ny farany le izy dia ozy izy za hoe tsy maintsy amboaritsika tsara io boulevard io ohatr'izay ny endriky Madagasikara jerevy tsara zavatra lazaiko aminao 86 2024 itsika zao zany hoe tao anatin'ny 23 taona 38 ans betsaka ny fitondram-panjakana ny fandimby betsaka ny filoham-pirenena ny fandimby fa efa nisy nanosina namboatra ve ty na dia lapelina ray ary mba nisorohana hoe mba hanadio an'ity efa nisy na mbola tsisy zay ny zavatra mitranga sy misy eto a Madagasikara simba ny firenena latsaka lalina ny firenena miaina ao anatin'ny fahantrana ny malagasy fa za matombo joro a
dia ohatran'ity lalan'ity ihany koa ho amboaritsika Madagasikara ary mpampisotsika Madagasikara to plasy tokobary. Mety sa tsy mety? Asokehaka mabe raha mety vitatsika ty ny boulevard Tsimilao miala eto mipotra makany amin'ny RN5 mipotra makany amin'ny aéroport fa ny tapany faharoa efa ao ihany koa Somatepe satria rehefa manao dia tsy manao sotapany fa rehefa manao zavatra dia atao hatramin'ny farany dia efa mandeha ao koa zany miapahany faharoa zay mbola ampitoy an'ity boulevard Tsimilao ty. Miala eto tsika zany mipotra makany amin'ny RN5 fa mitonga hatreo amin'ny port. Tonga eo amin'ny port ihany koa tsika dia misy ny voie rapide zay 4 voies 2x2 mipotra makany amin'ny RN2. Zany hoe ity tanànan'ny Toamasina ity zany zao vao marque fa hoe capitale économique de Madagascar. Zay no ataotsika. Betsaka ny foto-drafitrasa nataotsika teto. Manana ny kianja manara-penitra ao barikadiny zany Toamasina zany amin'izao fierté mihitsy zany. Nanaovana hôpitaly manara-penitra teto Toamasina. Vao tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay tonga teto nametraka ny Eodof, mametraka ny usine fanaovana savony, fanaovana jus de fruits mba ahafahana mamokatra sy manodina ny vokatra eto amintsika ihany. Ary indrindra ho avy ihany koa tsika tenenao teo Andriamatoa gouverneur mpisolo-toerana hoe tongava matetika tena ho tonga matetika tokoa ne zay mamaky vany eo moa tsy havana. Ny gymnase eo efa vita tsy nanana gymnase manara-penitra izany teto Toamasina raha tsy noho ny fitiavany président Andry Rajoelina nareo miraikitra tapokonareo ary mbola hitokana an'izany gymnase manara-penitra zany teto Platokva. Rehefa avy eo tsika andeha hitokana ny Miami ary tena efa ravoravo message zany azoko zany hoe mba tongava monsieur le président mba hifandombery eny hifandombery tsika ararivo manamasikiny tsika ararivo ifety tsika ararivo andindi tsika arariva miaraka mivoaka ny Toamasina ray manontolo afaninareo dia siteraka toplatopla ao moa ny sasany mbola mitsikera ihany kasika ny autoroute hoe fampanantenana pôkaty fa tsy ho vita io dia tsy mitovy eny amin'ny fomba fanaovana politika satria ny zareo ny manao fampanantenana pôkaty fa ny antsika dia fanamby velirano ny fanamby zany rehefa atao tsy maintsy ho vita ary miteny mivoaka ny Toamasina tsy maintsy ho vita zany autoroute zany raha mbola président Andry Rajoelina foana ny président ary tsy maintsy vitatsika ao anatin'ity mandat ty ekena sa tsy ekena ka dia miova endrika i Toamasina ankehitriny mandroso Toamasina ary tsy maintsy mandroso Madagasikara misaotra tompoko lahy makasitraka tompovavy. Izao antsika dia iroso amin'ny fanokafana ny takela-patsiarovana koa mbola magnasa ampanajana an'Andriamatoa filoha hitarika izany. Vita izay dia hijery ny takelaka fanazavana ny fizotry ny asa teto izay Andriamatoa ministry ny asa vaventy no hanazava izany. Ya ovakitsika ny takelaka izay manamarika ny fitokanana an'izao foto-drafitrasa izao izay mirakitra ato anatin'ny takelaka vato zany hoe tsy afaka kosehana sady tsy afaka hofafana fa dia mijanona ao anatin'ny tantara. Vaky toy izao izany takelaka zany Republikan'ny Madagasikara fitiavana, tandazana, fandrosoana, boulevard Tsimilao Toamasina
notokanany Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republika ny Madagasikara notony colonel Andria Nanteina Ndria Miaja Liva ministry ny asa vavety Toamasina fa 5 ambin'ny folo Jona 2024 asitsika tehaka marobe ny fitokanana an'izany fotoafitrasy zany. Araky ny fanambarako teo mirefy 570 metatra miala ato amin'ny hôpital be trary amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara zay le phase voalohany hitatsika moa zany amin'ny ty blanc google aty le asa natao zany de nanao protection littorale aloha zany hoe natsangana le carapace io zany tsy maintsy nangadina ohatran'izao aloha de nasina géotextile de nalefa ny enrochement manina moa napetraka le géotextile io zany de anti-contaminant io zany hoe le pollution avy any ambany na le fasika na le argile avy any ambany tsy tokony contaminer le sol aty ambony de zay no ametrahana azy le enrochement ndray le vato zany de napetraka rovana le ramble zay natao satria distance lavalava ihany tsy maintsy natao ny ramble satria de ny kondrika daholo de naverina zay ramble zay de zay ny ilana an'le enrochement eto moa zany tsika mandeha ramble ny compactage rehefa vita izay de napetraka ny couche de base sy ny couche de fondation, couche de base ary ny couche de roulement io moa zany de anisan'ny toromarika ny menao ny famafisana sy ny kalitaon'ny asa de narahana tsara reny à partir ny dimensionnement zay navoaka note de calcul zany 30 cm ny couche de fondation, 25 cm ny base ary 5 cm ny couche de roulement zay hitatsika io mirefy 2 fois 2,75 zany hoe 10 metatra 10 metatra fa 10 ny largeur ny lalana afana mifanena zany de ny trottoir avy aty amin'ny côté mer zany 2 metatra zany ty le trottoir any ambadika 1 metre zay moa zany izy amin'ny ankapobeny Andriamatoa filoha ny asa moa zany vita tanteraka vita ny marquage au sol mipetraka any koa lampadaire araka nambarako teo misy 9 izy ary mandravaka tanteraka le boulevard ny asa faharoa le phase 2 ataon'ny orinasa SMATP moa zany miala avery amin'ny Jacques Rabe Mananjara jusqu'atrany amin'ny Jovena Ambalamanasa de fa ankoro efa eo ny orinasa ka tsy maintsy enjena arak'izay malaky ny fanatanterahana zany asa zany tompoko.
Merci, président. Merci, président.
Bonjour, Monsieur le Président. Zay mpampianatra lycée Jacques Rabe Mananjary, Monsieur le Président. Misy contrat nena le Antananarivo, promesse tamin'ny 65e anniversaire. De efa ray taona le izy de mbola tsy nivoaka de mangataka aminao zay Monsieur le Président mba voahaingana fa sahirana de sahirana zay mpampianatra. Ary magnaraka an'izay koa Monsieur le Président, mbola misy namanay be da be ato amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjary mbola tsy recruté. Ka mba mangataka aminao zay Monsieur le Président mba hiresy zay ary aboary contrat nefa tena mijaly zay mpampianatra. Ya andraso jerevantsika zay ho jerevana akaiky a zavatra mahafinaritra anah nandalo teto a tamin'ny ty mbola tsy vita de niorakoraka daholo ny mpianatra zay amboaritsika io lalana a de androany tonga eo mpianatra misaotra anareo fa vita somatsara ny lalana ihany koa ho any mpianatra rehetrarehetra faly sa tsy faly ny mpianatra e asoteraka mafy be sorakoraka arakafalinareo mahafinaritra satria mendrika an'izao lalan'izao ny mpianatra eto Tomasina eto amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjary ary tsy maintsy jerevana ihany koa ho anareo mpampianatra jerevana akaiky zay ho jerevantsika aingana zay a makasitraka makatelina atsika. Makasara lahat. Mamidinis. Yalo man.